Jona Ratsimbazafy no anarako a filohan'ny fikambanana GER. Na tonga ho tia biby dia tamin'izaho fahazazako dia reo raibeko sy renibeko dia niompy akoho-mamborona dia avy eo koa moa nentin-dreo ray aman-dreny nitsidika amin'ny valan-javaboary tao Tsimbazaza izahay dia tao nahitako izany hoe lémurien na gidro na varika voalohany indrindra fa tsy fantatro mihitsy ny mahazava-dehibe izy ireo raha tsy efa tonga teny amin'ny Anjerimanontolo université no nahafantatra hoe aive reto biby mampiavaka amin'ny Madagasikara ary eto antsika ihany misy azy kanefa misedrana olona lehibe dia izay no nahatonga ho tia azy ireo. Ireo varika rehetra ireo dia miaina any anaty ala avokoa kanefa ny ala ankehitriny dia efa potika latsaky ny 100 tamin'ireo ala tany am-piandohana sisa ny tavela izany hoe anatin'ny 30 taona dia tsisy ala intsony eto Madagasikara ka izay no mahatonga ny asa fiarovana azy ireo tena zava-dehibe ary maika dia maika indrindra. Anarako tonga Soanirina Albert tamin'ny voalohany disany nagnapotika ala mihitsy ary na ny biby zany aza mety petsaka misy maty mihitsy tamin'izao taty-aoriana mivadika nanao polisinala amin'izay le asa zany tsy hoe nikerena zay hoe tsy maintsy manao an'io fa tena miova-po tanteraka mihitsy hoe hiaro tontolo iainana. Tiako le izy fa misy fampandrosoana ho anay eto toerana ary ho an'ny taranaka faramandiny. Zany resaka hoe tazotazo aretika zany tsy dia mahazo anay aty zany satria madio le rivotra iainanay sy le rano. Zay no tombontsoa voalohany. Tombontsoa faharoa dia mitarika fampandrosoana ho an'ny tanàna le fiarovanay aty ala io. Dia zay no mahasarotiny anay ary tegna entitra dia entitra mihitsy amin'io tontolo iainana io. Dia tsy voatery zany hoe ny olona nandeha fianarana ihany no afaka manao polisinala na hiaro ny tontolo iainana fa na dia tsy nianatra aza dia afaka miaro ny tontolo iainana. Ny hafatra tiako apita dia tsy hiverina amin'ny hoe fampitehana zay mbola nisy tagny aloha intsony zay nataon'ny nentim-paharazana tagny zany tsy tokony atao intsony zany ary tontolo iainana dia arena iombonana ka tsy tokony pitehana dia mba manentana zany za ho an'ny tanora rehetrarehetra na ny afizokonjokony aza mba samby hiaro ny tontolo iainana. Samy amikarakara ny olombelo sy ny variky tiraraty ane tiraray kana ny varika raha olombelo